Tafaraka amintsika tsirairay avy ny tokantrano any izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy indray tompoko lahy tompoko vavy amin'ity zoma ity manasana ho ary anaraka hatramin'ny farany vaovao ny lohatenim-baovao. Iara-iasa akaiky amin'ny Madagasikara misy ampam-pandrosoana maro lafy Guinée équatoriale manompo izao ny fanaiky ny filorotonta. Amafisina ny fanaraha-maso sy fanasaziana ireo mpanao kolokolo amin'izao fanavaozana izao raha tsy ampy izany teo aloha ka nampitombo ny trangana kolokolo tany amin'ny taona 2024 raha ny Tato sy ny Bianco. Ampiasaina famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny foibe famantarana ny toetrandro manompo izao. Ny antony dia hanatsarana ny tolotra amin'ny fanomezana atotam-baovao sy vinavina famantarana ny toetrandro. Fiara-miasantsika amin'ny any ivelany avy hatrany no dia isatarantsika ny vaovao manomboka izao dia iara-iasa akaiky Madagasikara sy Guinée équatoriale eo amin'ny sehatra maro lafy na arabatro izany eo amin'ny sehatra ny ara-toekarena ihany koa ary ivohy ny fiara-miasa sud-sud eo amin'ny samy firenena afrikana ny rotonta nandritra ny fanambarana iombonana izay nataon'ny filorotonta halina moa ny voalaza fa fifanaraha-piara-miasa maro no ny fanikena izay mivelatra amina seha-pampandrosoana maro ny fampitam-baovao ny Babi Stéphane izay any Guinée équatoriale amin'izao fotoana izao. Fiara-miasa mivaingana sy mahasoa ny firenena rotonta mifototra amin'ny fifampiatokisana sy fifanajana ary ny finamanana maharitra. Ireo no fototra iorenan'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Guinée équatoriale manomboka izao. Nanamafy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael fa amin'ny mampikambana antsika ao anatin'ny vondrana afrikanina sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia manandrandrakitra sy fahafana i Madagasikara sy Guinée équatoriale amin'ny fanaporofona fa ny fiara-miasa amin'ny tatsimo sy tatsimo dia azo tanterahana sy tera-bokatsoa. Resy lahatra izahay fa tsy safidy fotsiny fiara-miasa tatsimo fa tena ilaina izany. Ary eo anatin'izany rafitra izany dia tianay ny ametraka ny fototra ho an'ny fiara-miasa voadinahary manolo-tena ary maharitra amin'ny firenena pralahy izay mizara ny etaeta-pivoarana sy ny fampandrosoana. Tonga eto Guinée équatoriale ny tenako mba hanorina ny fototry ny fisakaizana mafiorina, ny fiara-miasa mavitrika ary ny fifandraisana mifantoka amin'ny hoavy. Ny fanamby antrehny firenetsika roa, ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fahavitantena ara-tsakafo, ny fivoarana angovo ary ny fiarovana an-dranomasina dia goavana. Saingy tsy ampihevitra antsika ireo fanamby ireo rehefa miatrika azy miaraka isika, miaraka amin'ny faharesendatra fa ny firaisan-kina afrikanina dia tsy teny filamatra fotsiny fa tena hery. Tsy sakana ny elanelana ara-jeografika eo amin'ny firenena rotonta hoy ny filohan'ny fanavaozana. Mitovy ny vina ary samy manana ny harena voajanahary ahafahana mampandroso ny firenena i Madagasikara sy Guinée équatoriale. Eo amin'ny sehatry ny varotra sy ny toekarena dia mahazo tombony betsaka i Madagasikara sy Guinée équatoriale amin'ny fanamafisana ny fifandraisana. Maniry izahay ny karoka fomba fiasa mivaingana namorana ny varotra, amporisika ny fampiasam-bola tsy miankina ary vonona ametraka ny fepetra isian'ny fiara-miasa ara-toekarena maharitra izay mahasoa ny orinasantsika sy ny vahoakantsika. Eo amin'ny sehatry ny jono dia samy mireharea amin'ny morontsiraka tena mamokatra ny firenetsika rotonta. Manome fahafahana tena izy ny fiara-miasa amin'ny jono na amin'ny fitantanana maharitra ny harenantsika na amin'ny fampandrosoana ny indostria ny fanodinana. Eo amin'ny lafin'ny fizahantany dia manana harena voajanahary sy kolotsaina izay mbola tsy ampy fampiroboroboana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny firenetsika. Madagasikara manana ny zava-mananaina tsy manam-paharoa eto an-tany ary Guinée équatoriale kosa miaraka amin'ny tontolo maitso mavana sy ny lova ara-kolotsaina mavitrika dia manana ny zava-drehetra mba hahasarika ny mpitsidika. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny fampiraisana ny traikefantsika, ny fandahara-potoanantsika sy ny fahaiza-manaontsika amin'ity sehatra ity dia mety hahasoa ny firenena rotonta ary ametraka ny Afrika eo amin'ny toerana voalohany indrindra. Ny fanamafisana ny fifandraisantsika
dia hanampy antsika amin'ny fananganana tambajotra afrikanina miorina amin'ny firaisankina sy ny fifanakalozana izay mihoatra ny sistany sy ny halavirantsika. Ity fifandraisany faritra Atlantika Indiana ity izay esehon'ny fiarahamiasantsika dia mety ho lasa modelin'ny fampiraisana Afrika hampitambatra bebe kokoa ny kontinanta hampatanjaka azy ary hanome hery azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nanamafy ihany koa ny filohan'ny fanavaozana fa miorina amin'ny hasin'ny fisokafana sy ny fandraisana andraikitra ary ny firaisankina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ary ireo soatoavana ireo ihany no mitarika amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Hanamarika fiovana lehibe eo amin'ny fifandraisan'i Madagasikara sy Guinée Équatoriale ity fitsidiana ofisialy ity, hoy ny filoha Rodota. Ankoatr'izay fanombohana fiara-miasa ara-diplomatika sy ara-toekarena ary ara-barotra eo amin'ny firenena roa tontolo izay dia nanolo-kevitra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ihany koa ny amin'ny fitantanana ara-politika eto Madagasikara ny filoha Equato Guinéen Teodoro Biongema Mbasogo ho arantsika ny momba izay mbola hoentiny Babi Stéphane Trano. Niaraka tamin'ny rahalako ny resaka momba ny lafiny politika za voalohany nampafantatra izy ny zava-misy ankehitriny ao amin'ny firenena izy amin'ny mahazoky be eto Afrika dia nanome toromarika momba ny izany aho mba hanamafisana ny tetezamita ao amin'ny firenena. Nanoro-hevitra izahay fa tokony hanomboka amin'ny fampiantsona fifampiraisana eo amin'ny mpisehatra politika ao amin'ny firenena, ireo antoko politika, ireo orinasa, ireo fiarahamonina pirenena mba hifanarahana ny fandaharan'asa ho an'ny tetezamita. Ary nampahafantatra ahy ny fisiany antoko politika maro izy maherin'ny 300 ka nanoro-hevitra azy aho fa azo atao ny mametraka lalàna mandamina ireo antoko politika amin'ny fomba izay tsy tokony hankatoavana ny antoko izay tsy mahafeno ireo fepetra ireo. Andriamatoa filoha rahalahiko isaorako anao ny torohevitra maro amin'ny mahazoky voalohany indrindra fa indrindra amin'ny maha filoha afrikanina zay efa manana traikefa lehibe amin'ny fitondrana eto Afrika. Maro ny fanakalozana teo araka n'izay efa voalazany ka ho raisinay reny torohevitra reny Andriamatoa filoha, ho raisinay hanamafisana ny fifandraisantsika, ho raisinay koa mba hitondrana vahaolana maharitra ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana sarotra izay andalovanay izao. Mbola mamerina Andriamatoa filoha ny fisaorana sy ny fahafampo amin'ny andraisanao anay fa voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara. Saotra tompoko lafo. Fanao ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianirina Mikael moa ny miona amin'ireo diaspora rehefa manao fitsidiana ny velany tahaka izao izy ka ho an'ny tao Malabo Guinée Équatoriale dia halina dia nitafa mivantana sy namaly ireo fanontaniana ary nisosokevitra avy amin'ireo teratany malagasy miasa sy mona ny toerana ny filoha araka ny fampitambavaon'ny Babi Stéphane Trano. Andriamatoa filoha Jaina aiza ho aiza ny fanajana ny teny sy ny tany izany hoe ny tanindrazana sy ny tontolo iainana ao Madagasikara. Ny tena fanontaniana dia izao: inona no andraikitra raisin'ny fanjakana amin'ny fampianarana sy ny fampirisihana ny olom-pirenena rehetra hanaja ny teny mba hampanjaka ny fihavanana ary ny fifampitokisana amin'ny fiarahamonina. Guinée Équatoriale, Cameroun, Gabon, Tchad, Centrafrique. Ireo no antsoina hoe Afrika anatiny. Ireo toerana ireo dia manana ny kolotsainy manokana mitovitovy, manana ny toetany mitovitovy, manana ny ekonomia indrindra mitovitovy. Ny tiana tenena dia hoe
maninona raha mba asiana ambasady mitambatra ho an'ny semaky. Anisan'ny hoe facteur directeur na andraisana décision aloha miala aloha dia ny écosystème an'le resaka secteur en Madagascar, télécom, génie civil, ny énergie dia tena verrouillé indrindra ho ana société kely tena tsy manana chance mihitsy fa le potomofo kely avy amina société avy amin'olom-bitsy raha hiteny hoe firenena moa ratsiratsy fa fantatry ny rehetra rehetra dia tsy maintsy nanapa-kevitra zany tena hoe aloha miala miasa ny ivelany zany. Manan-katolotra ho anjara-biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo malagasy mitady ravinahitra aty ampitan-dranomasina na eo amin'ny fahaiza-manao amampalalana ny fampidirana vola vahiny hanatevenana ny sandany ariary ny haino ary namaly ireo fanontaniana sy sosikevitra avy amin'ireo malagasy miasa sy monina tia Guinée Équatoriale ny filohan'ny fanavaozana. Misy nantato zany tsy mpanao politika ohatra ny tato ngamba ny tenen'izay tao zany za tsy mahay amin'io akory za tsy mpanao politika ka zero ny ministra napetraka hoe manao olona teknisianina daholo ankoatran'ny vitsivitsy zay tsy maintsy tanareo ihany tady akaizomantsika dia tsy maintsy misokatra amina parti mba iarahana miasa iarahana mitantana fa ny akamaroan'ireo dia teknisianina daholo mikasika an'le hoe lany olomanga ve Madagasikara tsy lany olomanga zany ka fa ny mahasany tsy misy ny mahasany vitsy Madagasikara be tena misy teny nataony fivondrona be ny veka zay hoe ny vanona tsy vonona ny vonona tsy vanona ohatran'izay ngamba le teny nampiasany fivondrona be ny veka zay fahafahana miteny ngamba malalaka izy ao am'izao ka na izany raha ataon'olona alika tsy malalaka ve izy ao am'izao kosy efa malalaka zany ndray raha mahazo tsino hoe to lasa velanao lasa malalaka loatra le olona manompa maninona raha olona mitabataba maro amin'ny Facebook io zay mbola tsy manana amin'io fa matoa le olona zay voasambotra nareo kosa ngamba tsy vahiny ny déstabilisation ao ary déstabilisation io tiako ampahafantarina anareo misy ankety misy déferment nandeha androany zao zay mivady no vonona fa tsy haiko moa ny communication nataon'ny gendarme nanao ny ankety eo fa projet d'assassinat ny mivady mihitsy io ankety mandeha ao am'izao io dia ahoana moa izy tsy homenaka gazo raha ohatra ka tratra jereo ny tanora efa mezaka mijery ny politika ataonay eo dia efa tanora daholo atoato zao ampitsangana zahay le atao hoe conseil économique et social et culturel zay ao anatin'ny constitution zay zavatra zay institution anatin'ny constitution izy io atsanganay io dia io no ezana ametrana maximum na jeune mba misiéger ao anatin'io conseil économique et social et culturel io mba ampianarana ny tanoratsika miasa amin'ny fanompoana ny firenena tadio fa tia no ataontsika hoe occasion ahafahantsika manova zavatra amin'ity Madagasikara ty raha tsy mahay manararoatra atsika amin'izao dia tsy haiko tsonindray io Madagasikara io rehefa avy eo fa araroatritsika amin'ity daholo any ametrahana ny hevitra tsika rehetra amin'ity Madagasikara ty amin'ny concertation nationale io. Ankoatra ny fanazavana ireo lohahevitra mahakasika ny fiainam-pirenena dia namaly ireo fanontaniana momba ny fanatsarana ny fiahiana ireo malagasy aty ampitan-dranomasina ny filohan'ny fanavaozana ny momba ny fanalavana feim-potoana mampanankery ny pasiporo ny fametrahana rafitra ara-diplomatika miahy ireo teratany malagasy. Ny ataondro teo moa ny filohan'ny fanavaozana ny Républicaine Madagasikara dia niala tao Malabo Guinée Équatoriale fa ny alon'izay dia nitsidika ny plateforme pétrolier Punta Europa na usine Goavambe famokarana solitany sy entona karazany maro tao Malabo Guinée Équatoriale ny délégation antarihany ary namarina tao anatin'izay fa tsara ny makataka ny zavatra tsara izay vitan'ny hafa
ho an'ny Madagasikara manokana izao dia mitady izay mpiara-mioninantoka manana ny fahaiza-manao sy ny fahafahana ara-bola afaka hitrandraka ny gazy sy ny solitany eto Madagasikara ny fitondram-panjakana araka ny fampitam-baovao fanazavany filohan'ny fanavaozana eo amin'ny fampitam-baovao Babe Stéphane avy any an-toerana trano. Ny fitsidihana natao taty moa zany dia le famalinana ny fanasana amin'ny sommet-ny Afrique Caraïbe Pacifique fa noho ny fisiany 7 mars izay zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy dia tsy maintsy miverina mody dia ny ministra no misolo tena ety. Ankoatran'izay moa zany dia ny fifampiresahana tamin'ny filoham-pirenena Guinée équatoriale izay na lalàna zavatra betsaka moa zany tao hoe ty firenena ty dia firenena nandroso no ny moa zany ny exploitation mialatsiny amin'ny teny vahiny ny exploiteva na aizany ny exploité ny pétrole sy ny gaz tato aminy dia izay no nahatonga anay nanapa-kevitra nijery an'iny site d'extraction na pétrole nijerentsika teo androany iny izay anisany ataontsika hoe site farany lehibe indrindra ty Afrika angamba iny ty Guinée iny izay manome hevitra hoe ahoana moa Madagasikara ahoana moa zao zavatra zao tsy ho possible ny Madagasikara ary mampametra-panontaniana hoe fa ahoana moa be milanga sy tsy miroroa aman-taonany mbola tsisy zavatra hita ihany hatramin'izao sao dia mbola misy site hafa koa any izay mbola tsy fantatra antsika tokony exploitena izany daholo nahatonga ny fitsidihana iny dia ho hita moa inona ny azo atao rehefa any Madagasikara izy ny partenaire tokony fampiresahana mba afaka hanitatra an'izay exploration ny toerana misy pétrole any Madagasikara zany fa tsy mino aho hoe io pétrole mavesatra io ihany no misy any Madagasikara fa kinona amin'Andriamanitra ny ambiny. Izay zany fiara-miasan'ny Madagasikara sy Guinée équatoriale fa fiara-miasan'ny Madagasikara sy Russie kosa indray dia tafatsangana ny antenimiran'ny varotra Russie Madagasikara ka androany no notokanana izay fifandraisana ara-barotra sy fanamafisana ny fifandraisana ara-toe-karena amin'ny firenena roa tonta izay ary mbola afaka trandrahana tsara zany raha ny vaovao nangon'ny riva Aravaonarivo teo amin'ny sany Fiandriandriamalala. Raha $5 ny sandany vokatra naondrany Madagasikara nakany Rosia ny taona 13 dia niakatra ho $7.5 zany ny taona 14 ary $4.5 ny taona 15 ny kakao, ny kafe, ny dité ary ireo karazana zava-manitra na épices no anisan'ireo vokatra ondratsika. Fiara sy ny kojakoja ilaina aminy, ny milina, ny fitaovana mekanika ary ny zezika, ireo indray kosa no vokatra faran'ny Madagasikara ny Rosia. Raha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana dia mbola latsaka indray $7 ny sandany fanafarana tamin'ny taona 2024 iny. Sy ahitra iray mbola malalaka ary azo trandrahana tsara ny fifanankalozana ara-barotra eo Madagasikara sy Rosia. Ny fitsanganan'ity antenimiran'ny varotra Rosia Madagasikara ity dia hanampy amin'ny fampitomboana ny habetsahan'ny fifanankalozana ary indrindra hampifandray ny filan'ny tsena Rosiana sy Malagasy amin'ny fahaiza-manao ny mpandraharaha. Ny tanjonsika zany amin'ny fisokafana amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny Rosiana dia mba melabelatra an'izay fifandraisana izay ka na en terme de quantité na en terme de diversité zany mba tsy hoe ireo produit efa nazatra ireo fotsiny no ho ampiobobotsika zany dia mba vokatra efa voahodina koa no alefatsika fa tsy hoe matière brute foana zany mba ahafahantsika mahazo devise sy sandany kokoa mba hiconforter les balances commerciales. Dingana lehibe eo amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Rosia ny fisiany ity antenimiran'ny varotra ity manokatra lalana amin'ny fampiasam-bola sy ny fanatanterahana tetika asa iarahana. Resaka investisseur maromaro ny Rosia no aveto anatin'ny resaka agroalimentaire, ny industrie, mine, tourisme. Vonona zareo zany ary asa amintsika Madagasikara ary natsokolazaina angambany amin'ny tia-partie malagasy kosa atontsika malagasy dia betsaka koa ny produit ny vokatra ilainy zareo zany misy projet ny fanjakana malagasy ny fanjakana Rosiana iny convertibilité ny ariary sy rouble raha tanteraka somatsara iny anisany ampitombo be amin'ny échange commercial entre Madagasikara sy Rosia zay satria izay anisan'ny sakana anankiray zany tsy ahafahantsika mampandosan'izy eo amin'ny resaka paiement. Ankoatra ny fifanankalozana ara-barotra dia mivelatra amin'ny sehatra maro ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy Rosia eo ny lafin'ny fahasalamana
ny fahavitatena ra-tsakafo ary ny fampianarana izay anomezan'izy ireo vantsim-pianarana ireo mpianatra malagasy sy ireo efa misehatra amin'ny tontolon'ny asa. Fiara-miasa amin'ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe indiana indray fiara-miasa ara-tafika izy ity dia taterana tsy amin'ny losina réunion amin'ity herinandro ity ny fanazaran-tena ara-miaramila ho an'ireo tafika izay mivondrona ao amin'ny COI sy ny fahazoina Force des Armées de zone sud de l'Océan Indien izay nomena ny anarana hoe Papang 420 miaramila manodidina ny 2 any no mandray anjara amin'izany ka ny 770 amin'izany dia miaramila malagasy avokoa ary ny tanjona ho ny komandy ambony fahazoiny anamafy ny traikefandreo mpikambana eo ihany koa ny fifehezana ireo ambana sy ny olana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary ny korontana eto amin'izany fahatra ny ranomasimbe indiana izany na an-tanety ihany koa io na an-dranomasina na anabakabaka ary araka ny fampitam-baovao ny aina Rabetany sy Aja Razafimpiasa izay any La Réunion amin'izao fotoana izao. Miaramila manodidina ny 2 mahery avy amin'ny tafika tanety sy anabakabaka ary an-dranomasina avy amin'ireo firenena mikambana vondrony ranomasimbe indiana no nahetsika handray anjara amin'ity fanazaran-tena ara-tafika Papango 420 ity. Tanjona hoy ny komandy ambony fahazoy ny hanatsara ny paikady ara-miaramila amin'ny fiatrehana ireo ambana maro lafy mety hanoitohina ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny ranomasimbe indiana. Tafiditra ao anatin'izany ny fiatrehana ny loza voajanahary sy ny fifehezana ireo korontana sy tsy fandriam-pahalemana. Voilà, c'est la combinaison des deux, avec un scénario qui s'appuie sur une catastrophe naturelle, et puis ensuite des troubles sécuritaires. Donc il s'agit d'agir dans ce dispositif-là avec l'ensemble des pays pour répondre à cette crise. Kendrena ao anatin'izany ihany koa hoy ny lehibe ny état-major ny tafika malagasy ny hanaraka ny fivoarany vanim-potoana amin'ny raharaha tafika. Zavatra ohatran'izao moa fizarana traikefa fizarana faiza manao ary mivoatra ny resaka mahakasika amin'ny fiarovana mivoatra foana araka ny ahitantsika azy amin'ny vaovao isan-karazany maneran-tany dia miezaka koa tsika manatratra an'izay ary miezaka tsy ho tara na dia eo ary ny tsy fampian'ny fitaovana izay raha malala fa ny olombelona kosa na ny miaramila dia mitohy foana ny fiofanana ary tsy latsa-danja amin'ny hafa rehetra. Ny tamin'ity indray mitoraka aty moa tsy dia hoe misy hafa manakory raha mita amin'ny hatramin'izay fa ny scénario na ny zavatra foronina ny tantara foronina etrehana no matetika miova kely ary ezahana foana mba ifandray amin'ny contexte na ny zavatra misy maneran-tany indrindra izay ambana mety iseho atao amin'ny faritry Océan Indiana ary ny zava-dehibe aminy moa zany fandraisana anjara ny firenena atao amin'ny Océan Indiana. Ankoatr'ireo fiara mifono by moderna samy mpiady fitony na hetsika fiara manidina aéronef sivy. Fa bénéfique ho an'ny olombelona aloha zany voalohany indrindra ty manœuvre ty satria na izay zao avy livrena hitanareo tao ny section anankiray par voie maritime dia manao combat zany au milieu terrestre zany hoe de la mer vers la terre dikan'izany efa niformena tamin'izany zay ka anisany ho amafisinay izay traikefa azonay avy aty mba ampivoarana ny traikefa ny miaramila sy ny opérationnalité ny miaramila ihany koa moa zany. Firenena enina afrikana no tonga eto La Réunion hanao tombana na observation amin'ity hetsika Papanga 420 haharitra herinandro ity dia Eswatini, Afrika Atsimo, Malawi, Mozambique ary Tanzanie. Ireny rehetrareny ny vaovao manodidina ny fiara-miasantsika amin'ny any ivelany fahitra lafim-baovao hafa indray isika manomboka eto etsy anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina vonina ny anohy ny fanomezan-tanana anarina ny fahatra Atsinanana rotiky ny rivo-doza Gezaniny misy ny mponina sy ny firaisan-kina vaovao lara-pameana ho azy ihany koa ny fijerena manokana ireo be antitra sy manana fahasembanana ary tsy ho ajiny ihany koa izy ireo marefo vokatry ny ahitany any atsimo ranonambara tao anatin'ny fifamindram-pahefana izay hoentin'ny Keita Rivilasi tantely Andriambelo.
Tadara-pahamena ny fanampiana ireo mponina mbola misedra olana ao Tomasina noho ny fandalovany rivo-dozagezany hoy ny ministry mponina sy ny firaisankina vaovao Rakotoniana Vanginirina Katy ary ho amafisina ny fanampiana ireo olona sahirana any amin'ny faritra Antsimo iny toy ny Kere hojerena ihany koa ireo sahirana eto andrenivohitra ary ireo zokiolona sy ireo manana fahasembanana. Jerena foana moa beantra fa mbola anao misimisy kokoa zahay amin'ny beantsitra manokana satria izy ireny tsy afaka miasa fa dia hoe fanampiana natao aminy jerevana loisir reny satria mbola ohatritsika koa reny manana ny zavatra tiany atao dia jerevana manokana zany ny farim-piainany tsirairay aby ny beantitra fa manoloana andreo kosa izay ataontsika hoe manana fahasembanana dia tsy adino ireo satria amin'ireo rehefa tena nanao sur terrain koa ny tenanay dia mahita fa manana potentialité koa zareo afaka miasa misy mahay mandrara misy efa hitantsika fa tena manana fahaizana izy dia zana zany nosehana an'izy ireo koa anomezana asan'izy ireo ampiana amin'izay tokony hanampiana azy izy ahafahany miaina toy ny olona rehetra. Nandray ny asany androany moa ity ministra ny mponina sy ny firaisankina vaovao ity tao aorian'ny famandram-pitantanana dia ho amin'ny sy ny ministra teo aloha. Resaka dia mikolokolo sika araka ny fanambara tao anaty lohatenim-baovao teo dia ho amafisina ny fanasaziny ireo mpanao kolokolo manoloana ny fitombon'ny trangana kolokolo satria tany amin'ny taona 2024 tany dia mahery ny 900 ny sarina nandritry ny taona araka ny taritra ny teo anivon'ny Bianco raha teo anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinja Rapahifana no nahazoana fitarainana be indrindra dia manarakaraka azy ihany koa ny sampandrara ny fananantany izay nahitana olona voasaringotra maro tamin'izay resaka kolokolo izay ka ny antsipiriany mampafatany nandriana zavina maro amintsika eo amin'ny sany Joel Sandriapana. Dossier raika amby 700 tamin'ireo noadadin'ny Bianco tamin'ny taona 2024 nahitana trangana fahalovana lohalara nahitana izany eny anivon'ny vondrom-bahoaka Itsinja Rapahifana sy ny sampandrarahan'ny fananantany. Raha lafiny fitarainana ny resantsika dia ohatrany hoe any amin'ny reto vondrom-bahoaka paritra Itsinja Rapahifana foana no andrenesana na andraisana fitarainana be indrindra fa rehefa atao kosa ny fanadiadiana ny tena ahitana olona betsaka voasaringotra amin'ny raharaha kolikoly dia mifanantsahana eo ny sehatra ny vondrom-bahoaka paritra Rapahifana sy ny sehatra ny fananantany. Raha ny kolikoly hita tao anatin'ny 1,700 io kosa avy 3 na 4 izany hoe ny dossier anankiray ahitana trangana kolikoly maromaro niakatra izy io satria mbola tsy nahazo an'izany ny Bianco hatramin'izay io 1,700 ny teneneny io natolotra ny fitsarana avokoa reo dia fitsarana amin'izay no manenjika sy mitsara ny raharaha. Tsy ampy ny fanaraha-maso antony mbola tsy mampiena ka manafoana ny kolikoly eto Madagasikara. Tsy ampy ny fanaraha-maso ary tsy ampy ihany koa ny fanasaziana amin'ny ankapobeny. Io zany no ifotorana zao ary zany mahatonga antsika miaraka mivina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia hoe hamafisina ny fanasaziana ary indrindra tsy hoe fanasaziana hoe fampidirana amponja fotsiny fa famerenana ny fanjakana le arena azo amin'ny kolikoly. Manadiady ary koa misoroka ny kolikoly ny Bianco ny fifaninanana taona 2024 idirana mpitsara sy prakitra izay notanterahana ny volana Desambra 2024 nahitana lesoka olona 9 no voaroroy nalefa eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly 3 nampidirina ponjy ny avaradrano 3 eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Izany amin'iny fa 2 andro sisa dia gadona ny datany 7 martsa 2024 izay atsiarovantsika ny fa 7 taona ny tolom-panafahany 727 ary efa samy vonombonina avokoa ireo tompony andraikitra isatso-kajiny amin'ny fandaminana rehetra maro be nefa nandalo teto amin'ny televiziona malagasy nampafantatra izay fandaminana izay ka ho an'ny androany dia ny aveo anivon'ny hery fiarovana sy filaminana no nitondra izay fanazavan'izay teto amin'ny televiziona malagasy teo amin'ny fandraisam-peo ny Norsora-Andriamanana sy Roger Andriamanala. Amin'joreto izay ao amin'ny hery fiarovana sy filaminana eto Antananarivo amin'izao fankalazana ny fa 7 taona ny tolom-panafahana 727 zao dia manakaiky ny vahoaka mandrakarivo izay ary indrindrandrindra amin'izao etsika maro ho fankalazana izany tolom-panafahana izany izay manana ny lohahevitra hoe fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana dia ndreto izay mametoky anareo vahoaka
fa hiaro sy anampy ianareo ary ao anatin'ny hetsika maro izay miseho ho fankalazana izany fa 7 taona izany a toy ny eny amozole na koa ny eny amin'ny ambojatovo a dia efa maro ny fandaminana na ny dispositif izay apetakay mpitandro filaminana ka ny mba angatanay mpitandro filaminana dia mba alekenareo atsaka sy andavana izay fandaminana rehetra napetakay fa araka ny taratasy navoakan'ny préfecture Antananarivo androany fa 17 ny volana marsa dia tsy azo atao ny mivarotra zava-pisotro misy alkôla mbatrehitra ny fankalazana ny fetiny fa 17 marsa 20 sy 20. Izany dia mba isiny ny fifantohana ho an'ireo vahoaka malagasy mandritra n'izany fankalazana izany fety zany. Dia ny rahampitso fa 20 marsa manomboka amin'ny 2 ratolakandro dia foana ny fiantsonana sy ny fiaratsotra sy ny fiantsonan'ny taksia eo amin'ny manoloanan'ny zaridaina n'Ambojatovo. Mandritra ny fa 17 marsa izay isin'ny fahatsiarovana eo amin'ny tsangam-bato eo Ambojatovo moa dia misy ny fandaminana tahaka izao. Ny fiantsonan'ny fiara mpitatitra eo anelanelan'ny planeta sy ny miakatra aty Ambojatovo eo amin'ny Jovena dia foana tanteraka na ho an'ny taxi na ho an'ny fiara fitateram-bahoaka. Toraka izany ihany koa ny fiantsonan'ny fiara aty ambadiky ny fivarotam-bokin'ny Ambojatovo dia foana ihany koa. Ny fiara raha miakatra avy aty Andohan'Analakely ka hiazo an'Ambojatovo dia miakatra amin'iny planeta iny dia avy eo milatsaka manoloanan'ny station service Jovena. Ho an'ny fiara indray avy aty amin'ny tonelana Ambanidia ka hiazo an'i Andohan'Analakely dia manaraka ny lalana aty ambadika ny fivarotam-boky dia mivoaka eo amin'ny fiantsonan'ny fiara eo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manohy ny lalana mahazatra midina amin'iny Andohan'Analakely iny. Momba ny fandrindranan'ny terminusn'ny zotram-pitaterana 146 sy 194 dia mifarana eo amin'ny mpandrinomby eo amin'ny cité des mines no fandehanan'ireo zotro ireo mifindra vonjomaika eo amin'ny toerana izay voalazo io. Raha miakatra kosa tsika avy aty Tamora hiazo an'ny fahasahy-mahery fo iny dia tapaka ihany koa ny lalana eo amin'ny sapalana. Izay zany ny fandaminana tsara ny mampafantatra an'izay melomba andraisantsika fepetra mifanaraka an'izay amin'ny andro ny 17 martsa io zany amin'ny alahady izao zany fa mikasika ilay fisoratana anarana biometrika kosa dia efa mandeha amin'izao fotoan'izao ny fiomanana rehetra miatrika fiofanana ireo rehetra ikirakira izany. Anisan'ny nahazona akom-baovao ohatra izao ny tany Maivatanana tany amin'ny faritry Betsiboka miarina Rivon'ny Tasy araka ny fampitam-baovao Nalosora Andriamasinoro Priska Rakotonarasana Zakira Kotomanga ary Andra Janarvao. Efa tonga eto amin'ny préfecture-ny Miarinarivo izay ivondrona ny district-ny Miarinarivo, Arivomamo ary Soavinandriany Tasy ireo fitaovana ilaina amin'ny fisoratana anarana biometrika na ny kit d'enrôlement biométrique tafiditra ao anatin'ny tetikasa izao tokana. Tetikasa eo anivon'ny ministerany Atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay tohanany Banky Iraisam-pirenena vola amin'ny alalan'ny Prodigy. Efa ao anatin'ny fiofanana tanteraka amin'ny fampiasana ireto fitaovana ilaina amin'ny fisoratana anarana biometrika ireto ihany koa ireo tanora miisa 20 voafantana tamin'ny dingana voalohany ikirakira ireto fitaovana ireto. Mora ihany ilay fitaovana na dia hita hoe zava-baovao aminay ary izany rehetra zany dia azo lazaina hoe mora fehezina ihany. Mpampiofana efa zadrara ary manana ny fahaiza-manao sy traikefa no manofana ireto tanora ireto. Rehefa vita io formation izay ataon'io dia andalo fanadinana ry zareo dia izay
mahatratra zay 75% ny famalininy fanontaniana izay dia izay no afaka hiatrika. Misa 10,000 ireo mpikirakira ny fitaovana hiasa manerana ny Madagasikara amin'ny fisoratana anarana biometrika ary efa manomboka ny fampiofanana isa-paritra no ezahana narindra ifanaraka amin'ny zava-misy eny anivon'ny prefektura tsirairay hisy ny fisoratana anarana biometrika ny fomba fiasa eo anivon'ny prodigie izay manao ny fanohanana ara-teknika ny tetikasa izao tokany. Dia amin'ny maharatsa mangaika ny ministeran'ny atitany ny prefektura dia misy ny tohana ary misy ny fanohanana ataon'ny prodigie ary ao anatin'ny fotoana izay isian'ny fanofanana nyreny le opérateur izay mandeha ankehitriny izao dia eo miatrika eo foana ny prodigie ary miatrika sy miaraka manao ny ezaka mampandeha araka ny tokony izy ilay fampiofanana. Rahajeivina dia mitondra makany amin'ny fanomezana laharana tokana famantarana na ny numéro unique d'identification ho an'ny isam-batan'olona ny fisoratana anarana biometrika ny fananana io laharana tokana famantarana io izay anamora ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay amin'ny lafiny rehetra ohatra amin'izany ny fiangonana ny fanomezana fahiziny ny tolotra raha-panjakana sy ny maro hafa. Telo ny zanadravy manana sarika tsy misy manana soram-piangonana izy ireo. Amin'ny tsofisina za tsisy vady dia tsy vitako izy. Manana soram-piangonana kosa ny zanakin'Omenjanahary Sotatiana saingy tsy maintsy makany amin'ny kominy Mertsiatosika rehefa tonga ny fotoana ilana izany. Izay ihany makany dia mivirana makaty mandambe satria frais makany 10,300 alina dia volalaniana amin'ilay manamboatra anazy zany moramora. Ho voavay izay olan'izay atsoatsy satria efa misy ny tetikasa izao tokana fampidirana ao anatin'ny haitao arakajy mirindra ny mombamomba ny olona iray na ilay antsoina hoe enrôlement biométrique. Tiako izany ilay satria amin'izay mba tsy mandany vola be hivezivezena fikarakarana an'ilay izy. Ankoatra ny fanaraha-maso ny voka sy ny fampiderahana andraikitry ny eny anivon'ny toeram-piterahana na ny maternité ny fanentanana ny ray aman-dreny hanamboatra soram-piangonana ho anjanany. Efa niampy raha teo ny fe-potoana anatanterahana izany. Ny antony dia anatin'ny 12 andro taloha presque tsy mahavita le ray aman-dreny. Matetika tsy vita anatin'ny 12 andro ilay fanambarana fiterahana dia tara be dia ny ankamaroany ary misy tsy manao misy. Dia amin'izao anefa efa nitatra 30 andro ilay izy dia presque mba tonga daholo ireo rehefa entanina hoe mba efa miova izy. Misy zareo mipetraka any ambanivohitra reny dia mangata fotoana foana ny handeha aty amin'izao izay mandeha teny efa tsy tonga foana dia matetika ireo momany tsena vao mankaty dia lasa tara ihany. Efa mampiasa teknôlôjia ny maternité eto amin'ny CHRR ny Maheva-Tanàna ampidirina anaty tablety ny mombamomba ny zaza voateraka. Izay fomba fiasa izay no tohizana amin'ny fisoratana anarana biometrika. Niona tamin'ny prefet-ny Maheva-Tanàna niaraka tamin'ny solotenan'ny ministera tompon'andraikitra amin'ny fisoratana anarana biometrika sy ny avy eo amin'ny tetikasa prodigie ny sefofokotany sasantsasany aty an-toerana. Anjara asan'izy ireo ny fanentanana ny olom-pirenena. Amin'ny maha lehibe ny fokotany azy eo fatany ny olona ho aminy aloha. Ary izy koa mampita aty aminay indrindra eo anivon'ny commune hoe amin'ny andro ohatran'izao mety amin'ny vahoakako efa samy nametraka ny lamina daholo ny commune tsirairay zany eo amin'ny fanatanterahana ny ity fisoratana anarana biometrika ity zany manomboka amin'ny telo efatra volana kilomètre. Tanora 20 no voantso hanaraka fiofanana momba ny fisoratana anarana biometrika eto amin'ny prefektura ny Maheva-Tanàna. Ny 27 amin'izy ireo ihany no voatazony hanao ny asa aorian'ny 10 andro faharetan'ny fiofanana ka hiparitaka manerana ny Maheva-Tanàna ka ndreo sy tsara tanàna. Hiparitaka manerana ny nosy ihany koa moa izay fiofanana izay fa iresaka
vaovao nivony foibe famantarana ny toetry ny andro indray sika araka nefa natsiditsika tao anaty lohateny-baovao teo ihany koa dia ampiasaina famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny foibe famantarana ny toetry ny andro mba hanasarana ny tolotra amin'ny fanomezana atotam-baovao sy ny vinavina ao anatin'izay famantarana ny toetr'andro izay no tanjana ao anatin'izany ary notokana n'androany izay fototra fitrasa izay nazona famatsim-bola avy amin'ny PNUD. Na lehibe hanamafisana ny fahaizan-drafitra meteorolojika nasionaly sady manampy amin'ny fifindrana makany amin'ny angovo madio eto amin'ny firenena ny fametrahana ity fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity. Manana herinaratra 12 kVc izy miaraka amin'ny fitaovana fitehirizana herinaratra 40 kVh ka miantoka ny famatsiana herinaratra mitohy ny foibe ahafahana mitahiry mandefa ary miaro ny angon-drakotra meteorolojika tsy tapaka. Ny fisin'ity fotodrafitra sy ity ihany koa dia manampy mivantana amin'ny fanamafisana ny drafitra fanairana mialoha izay tena ilaina amin'ny fisorohana ny loza teraky ny toetr'andro. Fampihenana ny vokatra tsy loza voajanahary, famonjena ain'olona. Ankoatr'izay dia manampy amin'ny fanasarana ny kalitao sy ny fahamarinana ny tolotra meteorolojika izy. Fametrahana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ho an'ilay centre opérationnel de prévision hydrométéorologique. Io centre io zany na ity toeram-pamokarana eto ity zany no manome atsika ireo antotam-baovao sy ny vinavina mahakasika ny toetr'andro, ny toetry ny rano amin'ny akapobeany mandritra ny 3 andro zany izay vinavina avoaka izay. Izay niarahana tamin'ny zareo avao amin'ny programme des Nations Unies pour le développement na ny PNUD izay nitondra ny famatsim-bola amin'ny alalan'ilay projet atsotsika hoe SOF izay eo anivon'ny foibe fikamanam-be momba ny famantarana ny toetr'andro na ny organisation météorologique mondiale sy niarahana ihany koa tamin'ireo institution mahakasika momba an'izay angovo azo avozina izay eto Madagasikara na ny ministère ny énergie et hydrocarbures. Mitentina 4.7 tapitrisa dolara amerikana ny famatsim-bola ny PNUD amin'izany. Anisany voara-maso akaiky amin'izany rivo-doza mandritra ny fotoam-pahavaratra. Tany amin'ny volana oktobra tsika raha namoaka n'ilay atsotsika hoe ny mety ho fironana ny toetr'andro ao anatin'ny enim-bolana mandritra ity fotoam-pahavaratra ity dia efa nilazitsika fa i Madagasikara dia mety ho voakasiky ny rivo-doza eo amin'ny 1 hatramin'ny 3. Efa 3 izay no mikasika atsika. Marina zany izay hatreto. Ao anatiny moa tsika hatrany amin'ny volana avril no vao mifarana ny tao-pahavaratra dia mbola rahanay maso izay andiany raha ho anao izay. Efa nisy teo fa tsy nitenenay anareo satria tsy nahakasika antsika. Isika ihany koa tsara tadidiana fa tsy niampikorotana ny vahoaka no tanjona fa nierovany ainy sy ny fananany ka raha misy zany toetr'andro mety tsy akasika antsika ny fiforonana izay rivo-doza izay dia tsy miteny izay atao amin'ny foibe famantarana ny toetr'andro mba tsy hikorotana ny olona saina taoriana amin'ny fandalovan'ireny gezany ireny fa tsy hoe tsy arahanay maso akory fa arahana maso zany ary andian-drao an'ireo ka raha vao hita ny fiforonana fa mety akasika any Madagasikara dia tsy maintsy ho avy ny fampandrenesana farany aloha indrindra sy ny fanairana farany aloha indrindra mba hahafahantsika miomana aloha indrindra. Tetika asa tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ny famantarana ny toetr'andro sy ny 520 taona ny Meteo Madagasikara. Iresaka rano fisotro madio isika olana ho an'ny mpona maro maneran-tany ny fahazony izay rano fisotro madio izay ka ny vehivavy ny tena iara ny fahasairanana mahakasika izay rano izay raha eo amin'ny siam-piarina na amin'ny fahasalamana ny rano sy miralenta ny loha hevitra ny entina nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny rano ihany koa ny 24 mars araka ny vaovao entiny maharitra ramarikoti sy Rocher Andriamanala. Maneran-tany dia mbola vehivavy sy ankizy vavy 7 ao anatin'ny 10 no mandany fotoana betabe amin'ny fakana rano ho amin'ny fialana andavanandro. Miena noho izany ny fotoana ahafahan'izy ireo mianatra na manao asa hafa ka mitarika olana amin'ny fiarina. Naompana amin'ny hoe ny rano sy ny miralenta ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny rano. Loha hevitra izay mahakasika ny lafiny maha-olombelona, ny sosialy, ny toe-karena sy ny sehatra maro samihafa hatramin'ny tontolo iainana. 7 isan-jato ny vehivavy sy ny ankizivavy no maka rano ao tokantrano mitondra an'ilay rano
fikarakarana ny tokantrano dia ny raiky ambin'ny folo isan-jaton'izay dia ny lehilahy sy ny zatovolahy ataoko hoe taremaka anankiray zay hoe efa tsy fitovizana zany resaka miralenta amin'ny fisatrahana tsy ampy sehatra anankiray ahafahana. Madagasikara no nandrombaka ny amboara tamin'ny fifaninanana miresaka ny rano nandraisan'ny firenena aty Afrika mahery ny 700 anjara. Fandraisana anjara ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny fikambanam-behivavy Women in Wash izay misehatra amin'ny rano ary vonona ny ampitany traikefany. Manome traikefan'ireo tanora nareo zandry ataoko hoe plateforme d'échange mentorat et mentorship zany ao anatin'le izy hoe misy tanora izay te hisehatra amina entrepreneuriat zao embauche dia afaka tonga aminay dia mifampiresaka jerena zay accompagnement azo atao tsy voatery hita maso tonga dia eo miezaka atao amin'ny rano fa mila fotoana satria misy ezaka misy paikady apetraka ary koa rehefa mipetraka amin'ny paikady dia mila engagement anankiray izay tsy mipetraka foana hoe volonté politique fotsiny fa mila engagement partenaire rehetra ao anatin'izay. Singa lehibe ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny rano ary ilana fandanjalanjana ny fikajiana azy indrindra amin'izao vanim-potoana iainana ny vokadratsy ateraka ny fiovan'ny toetrandro izao. Resaka makasika ny antsoina hoe rally matematika isika fifaninanana kajy atao amin'ny endrika ekipa na travaux de groupe ny filaza azy izy ity ny rally matematika mikendry indrindra ny ampivelatra ny fahaiza-misaina ny lojika ary manamafy ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpianatra izany ka azo lazaina ihany koa fifaninanana matematika amin'ny endrika fanamby izy io ka ny ekipa iray manontolo no miaraka mandray anjara ao anatin'izany ary matetika dia ankizy iray kilasy mba ifandanja ny lentam-pahalalana no miaraka manao izany ary teny amin'ny lycée Ambatobe moa nanaovana izay fifaninanana rally matematika izay andehan'ny faharoa amby roapolo izy ity hoentiny mampisortansia. Andro iray natokana ho an'ny fahaiza-misaina sy ny lojika izay niainan'ireo mpianatra ny fifaninanana rally matematika. Tsy toy ny fanadinana mahazatra fa natao hanasongadinana ny fiara-miasa sy ny fahaizana mamaolana eo amin'ny samy mpianatra amin'ny maha ekipazy. Tsy ny taranja kajy fotsiny ihany no hitsarana amin'ny rally matematika fa ny fampitomboana ny fomba fisainana misy lojika, eo koa ny fahaizana mamakafaka ary ny fahaiza maneho hevitra. Sekoly 3 no nandray anjara tamin'ity andiany faharoa amby roapolo ity. Rasivy no tafiakatra tamin'ny dingana famaranana. Mitsinjara sokajy 4 ny fifaninanana rally matematika ka ny lycée Jules Ferry no nibata ny amboara tamin'ny sokajy tena sarotra indrindra. Ny fifaninanana moa zany dia ohatran'ny isataona iny tsy miova misy tapy anaky telo foana dia ny etapy voalohany moa zany le phase éliminatoire nanaga liste tamin'ny 10 décembre nanaovana azy dia izy iny zany hoe ny ankizy zany any amin'ny établissement misy anazy rehetrarehetra any sekoly misy anazy any no faninana dia izay voalohany amin'izay ihany no tafiakatra phase régionale dia avy eo tamin'ny 14 janvier to amin'ny lycée Bervier no Analakely nanaovana ny phase régionale dia zany hoe izay ankizy rehetrarehetra zany nandesy tany amin'ny établissement tamin'ilay phase voalohany no faninana tao izay tafiakatra tamin'ireo ihany zany sisany zany hoe misy anankisivy zany zao ny tafiakatra tao misy ny catégorie dia izay ihany zany tafiakatra ty amin'ny finale taty amin'ny lycée français tamin'izao andro an'io zao. Ampitombo ny fitiavana ankizy ny taranja matematika amin'ny endriny hafa no tanjona. Ampirisika ihany koa ny mpianatra ahay ara-iasa anaty ekipa. Misy fotoana zany tany amin'ny taona zao rivo tany hoany dia nahatsapa ny mpampianatra zany mpampianatra matematika zany atahoran'ny ankizy ny matematika hoe zavatra sarotra be kanefa ho anay izay mpanao azy dia mahatsapa hoe tsara kilalao zavatra mahafinaritra dia niezaka zay zany hoe ahoana no ampitana ny fitiavany ankizy ny matematika amin'ny fomba hafa dia eo zany no nanaovana an'ireo matematika izay atao salamy kilalao ka ao anatin'izay zany misy karazana hoe zavatra tsy maintsy ianara sy filahana mba ahafahana manao an'izay ilay lazadina dia zavatra fiainana andavanandro dia ampianarana ny ankizy zany mba hoe ahoana ny hamadihana an'izay ho lasa matematika. Tahaka izao ny endriky ny fifaninanana rally matematika. Omena fanontaniana maromaro ireo mpiadina ary miasa miaraka ny ekipa rehetra. Mifidy valiny ombonana rehefa avy eo fa misy fepitona voafaritra ka izay valiny farany no alefa ho tsaraina. Ny tombo ny mpandray anjara tamin'ity taona 2024 ity. Hita taratra fa miamivoatra sy mialina amin'ny taranja matematika ny mpianatra manomboka amin'ny ambaratonga faharoa sy fahatelo. Fifaninanana nasionaly izy ity fa misy ihany koa ny fifaninanana rally matematika eo amin'ny sehatra iray samy pirenena.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity alina ity ny pejin'ny fanatanjahantena raha toka ny 7 volana martsa teo no andro iraisam-pirenena natokana ho andreo mpankafy sy mpisehatra eo amin'ny taranja Hayat Box Savaty noho ny antony maro samihafa nefa dia voatera hemitra amin'ny alahady fa 7 volana martsa ny fankalazana ho an'ny Madagasikara raha nambaran'ny filohan'ny federasiona hoentin'ny cantor Neverson eo amin'ny sariny tantely Andriambely ny fanazavana momba izay. Olana amin'ny fampivelarana sy fampiakarana indray ny lentany taranja Box Savaty eto Madagasikara ireo mpisehatra rehetra amin'ity taranja ity. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny Box Savaty izay ankalazainy isaky ny 17 ny volana marsa ihany koa izao hetsika izao. Tsara zany ampahafantarana antsika fa raha ny tena izy zany tokony ho nisy hetsika lehibe zany ho nitanterahin'ny mpikatroka Savaty rehetrarehetra manerana ny Madagasikara fa noho ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ny safidy zany zahay havadikinay ho fikaonandoha ny mpikatroka Savaty manerana ny Madagasikara zany io fankalazana raha iraisam-pirenena io. De amin'io 7 marsa io zany no hanao fikaonandoha zany ho entina hanatsarana sy hampiroboroboana ny taranja Savaty Box français zany ny mpikatroka rehetrarehetra ary iantsoana ny efa teo niala sy iantsoana anireo izay nitondra avo ny voninay pirenena nasainay dolo ireo ary nomenay fanasana de mino sy manantena zahay fa ho tonga eo reo de hanao fikaonandoha hanome torohevitra ny zanjy avy ao afara mba hanatsarana ny Savaty Box français. Toerana zany dia ao amin'ny salle de conférence ny Palais des Sports eo Mahamasina de manomboka amin'ny 7 ora maraina zany io fikaonandoha hatao ao amin'ny Palais des Sports io. Hatseto aloha zahay sy misy problème aloha ny Savaty fa zany hoe ny fikaonandoha zany ho fanatsarana ho fampitomboana ny ligue zay efa misy dia hijerena zany satria tsika zao moa zany mialatsiny amin'ny leviteny fanavaozana tsika zao de ny ato anatin'ny fédération zany mila manao recensement hoe firy tokoa ny club misy amin'ny ligue ohatrany zao firy ny club amin'ny section zao firy ny section misy amin'ny ligue zao de firy ny ligue misy hahafahana mampitombo zay tokony ho afaka hampitomboina zany de izay no hatao anatin'ny fikaonandoha io. Tsy akanavaka fa misokatra ho an'ireo mpikatroka na ihany koa ireo mpitantana teo aloha ary indrindra ireo mpankafy ny Box Savaty eto Madagasikara ny hetsika amin'ny alahady avy izao. Zay ny mamarana ny vaovantsika amin'ity alina ity tompoklasy tompovavy aza misaraka amin'ny televiziona malagasy fa mbola maro ny fandarana ho arahantsika eto amin'ity alina ity rehefa avy eo ihany koa isy fandarana manokana andraisana vahiny manokana izay anasanantsika eto amin'ny televiziona malagasy tsy misaraka amin'ireo fandarana maro samihafa mametraka ny mandra-piona amin'ny raha-pitsy indray atao anatin'ny vaovantsary tomponklasy.